Madagasikara. Voaloham-baovao aloha araka ny azo dia efa misy ny vaovao voalohany indrindra ny fiovana. Dia ny fahazahoana fandraisana anjara ny ireo tanora ary ny fandraisan'ny tompon'andraikitra sy ny mpitondra fanjakana azy ireo mba nienona ny ataka izy ireo, ary mbola anatiny manao ny fampiresana ny roa tota dia ny baraingo aloha hatreto dia hoe azo ve ilay fangatahana sa mbola tsy azo tanteraka, fa efa zava-dehibe ny fandraisany ireo tanora, ny fandraisana ireo sampana samihafa mba azo ilaza sy anambara ny sosikevitra izay anan'izy ireny ary fitakiana izy ireny. Zay dia efa anisan'ny zava-dehibe izay fahalalana zay, ka zay dia zavatra takiana eto, zay zavatra efa very rehefa manana zo ny manana alalana mifanakalo hevitra ary manao ny fanoloran-kevitra dia zava-dehibe satria fandraisana andraikitra, ary rehefa manaiky koa ny mpitondra sy ny fanjakana ihain'ny vahoaka, ihain'ny tanora dia efa zava-dehibe fandraisany andalam-piovana izany. Mikasikasika ny reny le hataka fanovana matetika hitahitantsika eto matetika henoheno ary matetika misy resaka miverimberina ny fangatahana olona vitsivitsy ao amin'ny fanjakana hosoloina. Eny azo atao ny manao ny fangatahana ao araka ny teneny teo satria malalaka ny firenena, malalaka ny fanoloran-kevitra, ny famelaran-kevitra dia azo atao ny manao an'izany. Fa ny zavatra tsara ho fantatsika aloha dia misy zavatra anankiroa. Ny voalohany ao amin'ny mpiasam-panjakana misy roa. Misy ny mpiasam-panjakana izay voafidim-bahoaka, dia misy koa ny mpiasam-panjakana izay niasa ho an'ny fanjakana tsy nifidim-bahoaka. Ilay resaka fanjakana manko somary manahirana ihany ny tenen'le izy raha ohatra hoe manao mpiasam-panjakana aty, fa aleoko miteny hoe mpiasam-bahoaka satria voafidim-bahoaka izy ireny ary miasa ho an'ny vahoaka, ary indrindrandrindra miasa ho an'ny firenena-bahoaka. Donc le fanjakana somary manambakambana analy izy fa aleo hovaiko mpiasam-bahoaka. Dia averiko zany misy mpiasam-bahoaka voafidim-bahoaka dia misy ny mpiasam-bahoaka tsy voafidim-bahoaka. Dia eo amin'ny lafin'ilay anankiray voafidim-bahoaka, ny voalohany indrindra dia voasakan'ny lalàna itsika ny anao ny fangatahana ny fananana azy ireny, satria amin'izy izay voafidim-bahoaka dia tsy maintsy ilay vahoaka ny safidy azy no afaka manala azy ary mangataka ny fialany. Ny faharoa, ilay mpiasam-bahoaka izay ampiasaim-bahoaka dia azony vahoaka ny mangataka ny fialany amin'io andraikitr'asa izay sehaniny ao amin'ny firenena, eo amin'ny fanatotosana ny asam-bahoaka izay, ny hiala amin'io toerana io ary mba tsy hitatana intsony io asam-bahoaka io. Satria amin'ny anaran'izay le mpiasa ny vahoaka izay dia itsika vahoaka no afaka manao fangatahana eo amin'ny fanjakana, eo amin'ny tompon'andraikitra mba hanoloana sy hialan'izy ireo amin'io toerana sahaniny izy ireo tsirairay. Zay zany le izy. Torohevitra ny ana reo anareo izay ho any toerana, ho anareo izay miatrika an'izany fangatahana zany, dia izay sosi-kevitrako zay dia zavatra tsara marina ary tsara azo atao ny manamarina an'izay, ka dia samy manara-maso, samy mijery ary indrindrandrindra samy mandray anjara foana zay no tanjona, dia tsy maintsy atao ny fanara-maso, atao ny fandraisana anjara mitohy foana mba azahoana ny marina, azahoana ny